eo amin'ny sehatra ny toe-karena kosa indray dia anisany anamarika an'ity volana Mey ity ny fandraisan'ny Madagasikara ny andiany faharoa folo amin'ny hetsika foire internationale de Madagascar misy sady ny tsara ho fantatra mahakasika izay. Araka ny hitantsika atoriana koa dia iresaka mikasika ny foire internationale de Madagascar tsika na ny tsena iraisam-pirenena eto Madagascar. Andiany faharoa folo izy ity izay manomboka ny fahavalo folo ka hatramin'ny faha-raika amby roapolo ny volana Mey 17 sy 20 avy izao ery amin'ny zone Forelo Tanjombato ihany no misy anazy dia entanintsika tsirairay ny tokantrano avy ihany mba ho tonga hitsidika an'izay foire international de Madagascar izay. Mariana etona fa ny mpandrara eto Madagascar dia efa miantsehatra amin'ny resaka tsena iraisam-pirenena fa tsy mianina fotsiny amin'ny resaka tsena anatiny izany. Izay indrindra ary nisongadina mandritra an'io hetsika faharoa folo io dia manantena antsika rehetrarehetra ho tonga sy hitsidika an'izany.